Mety ho taitry ny andro eny an-dranomasina ny talata 9 aprily 2024 amin'ny nora maraina hatramin'ny alarobia 17 aprily 2024 amin'ny enora maraina. Ikorotana trano toetry ny andro eny an-dranomasina morontsiraka avoany andrefana atsimo atsinanana ary avoany atsinanana nosy vokatry ny alondrano avy atsimo na atsimo atsinanana. Aherin'ny ranomasina manodidina ny 3 hatramin'ny 4 metatra ny haavon'ny onja eo anelanelan'ny Morombe sy Tolagnaro, 2.5 hatramin'ny 3 metatra manomboka eo farafangana hatrany amin'ny tanjona Angotsy ary eo anelanelan'ny Besalampy sy Morombe. Iseho izany ho amin'ny anio alatsinainy 15 aprily eo anelanelan'ny Besalampy sy Tolagnaro, tombanana hitatra hatramin'ny lakamisy 20 aprily kosa eo anelanelan'ny Tolagnaro sy Toamasina, manomboka rahampitsoatoandro hatramin'ny zoma 20 aprily ny eo anelanelan'ny Toamasina hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Mampiatra avy hatrany ny fampitandremana amin'ny loko mena amin'ny haavon'ny alondrano eo anelanelan'ny Besalampy sy Toamasina ary fampitandremana amin'ny loko mavo kosa mamorontsiraka Nalanjorofo sy Ambatsoa. Entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika eo ameny manam-pahefana isan-tokony. Mamorontsiraka Atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, anorana Mahalana. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 7 km isan'ora, hatratra 5 km isan'ora manakaiky ny tanjona Bobaomby. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia manodidina ny 2 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro dia anorana amin'ny ankapobeny izay atevina indraindray. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka 20 km isan'ora. Anonja be na aherin'ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra, isy ny alondrano avy any atsimo. Ho amin'ny Mahanoro hatrany Tolagnaro dia anorana tandrifin-drahona vitsy. Ho avy atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 20 km isan'ora, aherin'ny ranomasina. Ny haavon'ny onja 2.5 hatramin'ny 3.5 metatra, isy ny alondrano avy any atsimo. Ho an'ny Tolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena dia andrahona mitsitokotoko. Ho avy atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 15 km isan'ora, aherin'ny ranomasina. Ny haavon'ny onja 2.5 hatramin'ny 3 metatra ary isy ny alondrano avy any atsimo andrefana. Ho amin'ny morontsiraka andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Akabo dia andrahona mitsitokotoko na hibalika ny masoandro. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 15 km isan'ora, hatratra 15 km isan'ora indraindray any atsimo ny Toliara. Aherin'ny ranomasina, ny haavon'ny onja 3 hatramin'ny 3.5 metatra, hidina 2.5 metatra makany amin'ny fiafaran'ny febotona, izy kosa ny alondrano avy any atsimo andrefana. Tanjona Akabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro, isy tandrifin-drahona vitsy. Ho avy atsinanana ny rivotra any atsimon'ny Morondava ka 20 km isan'ora, ho avy atsimo kosa izany any Ankafa ka 9 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina noho ny alondrano avy any atsimo ary ny haavon'ny onja dia 1.5 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava dia isy tandrifin-drahona vitsy. Ho avy atsinanana ny rivotra ny maraina ka 20 hatramin'ny 17 km isan'ora, ho avy andrefana kosa izany ny atoandro ka 9 km isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 8.5 hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby dia anorana tandrifin-drahona. Ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny atendriny avaratra ka 20 km isan'ora, iovaova kosa izany Ankafa ka 9 km isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 8.5 hatramin'ny 2 metatra.